Coucou les loulous, tonga sondry ato anatin'ny page amin'ny gasy misaotra trano manaraka afatry ny alakamisy ialao ny mitahiry zavatra efa simba ao tokantranontsika ao. Ny antsony dia voalohany indrindra mabekorotana fotsiny, ny faharoa manarakaraka an'izay dia tsy inona akory fa tsy azo zavatra tsara mihitsy ianao raha mbola mitahiry an'izany. Ohatra fotsiny efa samy nanana sotro be tapaka daholo tsika tao an-dakozia tao dia mbola nampiasaina foana izy natapaka ary mety hoe kaopy efa tsisy tao antsony ihany koa, mety hoe vilia efa silaka ihany koa. Rehefa misy fotoana nefa tapaka ny hevitrintsika hoe hoarina amin'izay ilay izy dia tsy manam-pidiny tsika fa lasa indray mividy sotro be vaovao. Izany hoe misy fotoana tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny fiainana hoe miala amina zavatra anankiray, mety hoe ratsy io, mety hoe tsy mahasambatra io, mety hoe tsy mahafinaritra io dia findra amina zavatra amin'ilay na manokatra varavarana ho anina zavatra amin'ilay amin'izay avy eo. Betsakitsika ato anatin'ny pejy mandefa afatra miafina amiko na ihany koa any anaty commentaire miteny hoe tsy mifankahazo amin'ny ray aman-dreny, tsy mifankahazo amin'ny namana intsony, tsy mifankahazo amin'ny ray taposiny ohatran'izany. Tsy ilaozany izany satria izay ilay eto ambonin'ny tany tsy voatery hitovy daholo ny toetrantsika rehetra ary tsy voatery mitovy fomba fijery daholo, dia indraindray izay miteraka adiady kely eny anivon'ny fiarahamonina eny dia mitovy amin'izay resaka sotro be izay ihany hoe mila eritreretina izany hoe mbola mety aminao ve ilay fifandraisana, mbola zakanao ve ilay sotro be tapaka sa hoe andray fanapa-kevitra ianao hoe ho amboarina ilay sotro be. Ohatra hoe manantona an'ilay olona ianao dia miresaka mitady vahaolana hihavanana indray na hoe mifamela heloka sy ohatran'izany. Misy kosa nefa tonga dia efa tapa-kevitra mihitsy tonga dia aleo hijanona mihitsy ny sotro be iny fa aleoko mividy sotro be vaovao, izany hoe manorina fifandraisana amin'ny olon-kafa any ambadimbadika andray dia tsy mifandray intsony amin'ilay olona mety mahasorenana, tsy hifankazahoana intsony, ohatra hoe namana, ray tapo, ray aman-dreny sy ny ohatran'izany. Tiako tenena fotsiny hoe fa ho avy izao ny faran'ny taona za tsy miteny hoe mihavana satria betibetsaka ny antony mahatonga an'izay hoe tsy mihavana izay fa mety fotoana izao ifamela-keloka, tsy midika akory nefa izany hoe mamela heloka izany hoe lasa indray mihavana fa mety hoe samy any amin'ny toerana any nareo dia mifamela heloka fotsiny dia samy mandroso fotsiny amin'ny fiainana dia samy tafita any amin'izay toerana misy azy any dia zay ny resadresaka tiako resahana amintsika androany. Alefaso anaty commentaire hoe ahoana ny fanaovanareo ny fiainanareo satria mba mahalinana koa izany fa tsy za rehetra no menimenina eto fa mba mifampizary tsika. Ty tena fantaniana tena matitra be, ahoana ny fanalana itony fanaviana itony satria misy mahatsiravina be io. Efa kely sisa dia ho tapa-kevitra ho any amin'ny dokotera fa raha mbola mahita fikafika nareo dia ataoko aloha. Dia izay ny androany raha laka misy tsara kely amanaraka indray. Bisous.